tany amin'ny renivohitra fatrapongolava iny ny ministry ny jony sy ny arena anaty rano nisy foara tany amin'izany tanàna ntsony mandidy izany aleo tonga toaratsika vetrana mivarotra fampiratiana ireo vokatra misy eo amin'ny sehatry ny jony sy ny arena anaty rano avy amin'ireo faritra mpifanolobodyrindrina toa any Analamanga sy Itasy ary ny avy eto an-toerana no nanomboana ity tsena be ny arena anaty rano sy ny jony ity ka nambaran'ny ministra tompon'andraikitra nandritra ny lanonam-panokafana fa hatao filamatra amin'ny fiompiana trondro ny faritra Bongolava ka farihy 70 amin'ireo zato misy aty an-toerana no andefasana zana-trondro ihany koa ny famatsiana sakafo trondro ho an'ireo fikambanana na olon-tsotra miantsehatra amin'izay fiompiana trondro izay. Itsika ao anatin'ny antsoina hoe fampandrosoana maharitra olo voainjafy efa misy moa zany ny ataontsika hoe sata ho apetraky ny ministera hoe inona moa zany la hoe mpiompy-trondro manara-penitra izany mampiasa fitaovana sy akora izay manaraka ny toetrandro ohatra amin'ireny ohatra ny angovo azovozina ohatra amin'ireny ny tsy fampiasana reny akora simika ireny ohatra amin'izany ihany koa ny ezaka atao amin'ny fajariana ny tontolo iainana fambolena hazo fambolena ala sy ny sisa dia takalon'izay zavatra rehetra izay dia ny ministera dia manentantsoka famatsiana azy ireo ohatra ny zana-trondro teknika mpamokarana mpiofanana ary indra fitaovana fampitaovana ho amin'izany za tsy tena hoe anome arato a tsisy ilana ny famatsiana arato amin'ny mpanjono raha tsy misy ny trondro aratona zavatra izany miainga amin'ny famokarana fotontsika zany aloha ary manajary tombolohan'ny faritra Bongolava noho izany ny fandraisana ity tsena be ny arena anaty rano sy ny jony ity ho fampivelarana sy fampiroboroboana ny CAP arena trondro.